Sotra manome fitenenana Andriamatoa Prime Ministre, Andriamatoa Prime Ministre, Ramatoa filohan'ny antenimieram-pirenena, ianareo mpikambanao amin'ny Braomaritra, isika ministra eto anivon'ny gouvernemanta, ianareo solombavam-bahoaka, sy izay manatrika sy manaraka izao fihaonana izao. Ny voalohateny dia ny fisaorana anao Ramatoa filohan'ny antenimieram-pirenena sy Andriamatoa solombavam-bahoaka ny Madagasikara aveo fianarantsho Dr Guillaume, ny amin'ny nakasitrahanareo ampitiavana ny fanendrenan'ny taleparitra ny Ministera ny Renan-kibon'ny tany eo amin'ny Morony Mania. Farafakely ny tokony nataonay zany ary notondrena teo anivon'ny filan-kevitry ny ministra ahafahana maneho ny fahavononan'ny fanjakana fa manakaiky vahoaka ny fitantanana rehetra indrindra fa eo amin'ny sehatry ny Renan-kibon'ny tany. Raha mahatsikaritra tokoa mantsitsika dia ny fitaleovana iraisa-paritra eo anivon'ny Ministera ny Renan-kibon'ny tany sy loharanon-karena stratéjika dia mbola somary mivangongo eo amin'ireny vohim-paritany taloha fa izao fitondram-panjakana misy zao ny miezaka manaparitaka an'izany amin'ny renivohitry ny faritra. Zava-dehibe izany fankasitrahana nataonareo izany ka dia raisina ampitiavana. Raha miresaka tsika ny ambato finandrana dia mby ao an-tsaina tokoa ny makasika an'izany hoe marbre mona vato vantana ny filaza azy amin'ny teny malagasy ary nisy orinasany asa tao Magrama tamin'ny taona 2014 dia tsy hitapopoka intsony orinasa io ary dia lasa fitentsika ankehitriny hoe ahoana ny amelomana indray ny orinasa Magrama. Ny lalatsaina hitondrana ny fitrandrahana ny marbre ao ambato finandrana dia ny ahafahana mametraka tetika asa goavana mihoatra noho ny nataon'ny orinasa Magrama satria raha nitahirin'ny marbre ao ambato finandrana na manjato taona ny ary notrandrahana mbola tsy lany ary isan'ny fampanantenana nataon'Andriamatoa filohan'ny Repoblika zany ahafahana mitondra ny emergence any Madagasikara amin'ny fitrandrahana ny Renan-kibon'ny tany. Koa ankehitriny ny dingana efa tanterahana dia ny fandrafetana izay boky nandraikitra isy ny lafiny ara-teknika, ara-tontolo iainana, ara-fampandrosoana ho an'izay mpampiasa vola, mikasa, ny asa sy trandraka ao amin'izany ary dia mahazo matoky ianareo tompony andraikitra ny toerana fa tsy tompotra ny miono na amin'ny fandrafetana izany boky nandraikitra zany na izay fisotrany. Fa ny tanjona sy ny fanomby ataontsika dia misy tetika sy goavana hitrandrahana ny marbre ao ambato fitanandrana io mba fampandrosoana ny faritra sy fampandrosoana ny firenena. Teboka manaraka izay horesahana dia makasika ny olan'ny fananantany sy ny orinasa QMM ao Taolagnaro. Ny ambara aloha dia olana efa 10 taona lasa na mihoatra an'izany ary izy io fa noraisin'ny ministera an-tanana ny mbola fitadiavana vahaolana makasika an'izany ary efa nisy ny fifampiresahana sy ny fifampidiniana. Fantaniny Ramatoa solombavam-bahoaka ny Madagasikara avao Taolagnaro dia ny hoe mby aiza ho aiza ilay fifampiresahana sy fifampanantenana natao. Ny azo ambara dia ny Comité national ny Renan-kibon'ny tany na ny Comité national des mines izay voalaza ny lalàna amin'ny feny Renan-kibon'ny tany no sehatra hitadiavana ny vahaolana ny amin'ny olana misy eo amin'ny mpitrandraka ny Renan-kibon'ny tany sy ny tompon'ny tany ary ao anatin'io Comité national des mines io tsy maintsy mifanantona eo ny mpitrandraka ny Renan-kibon'ny tany, ny orinasa QMM zany reo olona manana olana amin'ny fananantany, ny mpitondra fanjakana ny atoerana sy ny fanjakana foibe. Ankehitriny dia miroso amin'ny fametrahana izany sika fa misy kosa ny fandaminana kely anatiny makasika ny ahafahan'ny Comité national des mines tena manatanteraka izany asan'izany fa dia mahareta ianareo fa tsy maintsy hitatsika ny vahaolana tahaka izay nikarohana ny vahaolana rehetra eo amin'ny sehatry ny Renan-kibon'ny tany. Ny teboka roa farany resaka fitenenana dia makasika kariera, olana kariera izay samy malaza tokoa moa. Mitovy ireo olana kariera reo fa tsy sahala. Voalohany dia ny kariera ao Andiana ao Ambositra. Kariera ao dia misy olona manana fahazahoan-dalana ara-dalàna ao ary niara niasa tamin'ny vahoaka tao. Taty aoriana nefa dia nisy ny disadisa eo amin'ny olona manana fahazahoan-dalana hitrandraka io sy ireo vahoaka tompon'ny tany. Mety fifadiam-pitokisana ve zany na tsy fantatra fa izay disadisa zay no mahatonga n'ilay fidirana ao anatin'ilay toeram-pitrandrahana ankehitriny Amazonita indray ny vato-trandrahana ao. Hitantsika amin'izany fa manan-karena vato sy Renan-kibon'ny tany ny faritra Morony Mania. Ankehitriny zany dia ao ambadik'ireo vahoaka izay
Ilana tsiny aminareo tompon-tany, aminareo vahoaka, fa raha vao misy hoy aho ny olona manana fahazahon-dalana hitrandraka ka tsy mifanaraka ianareo dia miditra ankeriny eo amin'ilay tany nareo zany. Fa ilay manana ny fahazahon-dalana kosa nefa dia atereny lalàna amin'ny fianarena an-kibon'ny tany, tsy maintsy mifampiresaka amin'ny tompon'ny tany, fa tsy afaka manantanteraka ny asa fitrandrahana ianao rehefa tsy milamina izay fifandraisana amin'ny tompon'ny tany zay. Eto dia manentana anareo mba hifanantona sy hifampiresaka, ary anareo rehetra olom-panjakana ny toerana aza mifanipaka ohatran'ny valalakarina, fa jereo ny tombontsoan'ny vahoaka, jereo ny fampanjakana ny tany tandalàna, dia jereo zay mahasoa anareo any, fa aza atao izany no mibahana ka matondra ny fitenenana foana hoe gabraraka ny fitrandrahana ny arena an-kibon'ny tany, fa samy tompona andraikitra ny amin'ny tsisy ny gabraraka isika. Farany dia ny karerana andilana ao parafara vola. Marina tokoa zany fa nanatanteraka fitsidiana tany tena koa mifampiresaka tamin'ireo atao hoe voakasika izany fitrandrahana izany. Izao ny lamina apetraka. Ireo vahoaka mitrandraka ao dia arak'izay fanambara dia efa azo ilay saritany natao hoe cartographie, misy ny lavaka anarivony hitrandrahan'ireo olona ao ireo, ary dia ao anatin'izany saritany zany nametrahana hoe ao anatin'ny fikambanana iray dia aiza daholo ireo tompony lavaka ireo ao anatin'io fikambanana io, ary efa nifanaraka ihany koa sika fa isy ny boky nandraikitra ho apetraka ho an'izay fikambanana maromaro hiasa hitantana ny fiasan'ny vahoaka ao. Faharoa manarakarak'izay, ho an'ireo olona izay hividy vato, collecteurs nationaux, filazanareo anazy moa dia hoe izay mividy varotra hakatombony. Io dia asiana tsindrim-peo, mahafa-po anareo ny vidin'ny vato sy amidinareo any, fa ambara aminareo fa tsy izay ny tokony sandan'io vato perila ao andilana io. Ary zay no anaovana ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny, hoe raha haondrana io vato io dia tsy ilay vidiny ambany sarany ambany amin'ny mahafa-po ny vidy sy ny varotra makatombony no kendrena, fa zay tena vidiny io vato io tokoa mba hitondra tamberim-bidy amin'ny fampidirana vola vahiny eto Madagasikara. Ary dia eo amin'ny teboka fahatelo io zany zao misy ny ezaka faraparany ataon'ny ministera ny ahafahana mijery izay olona hanondrana sy hividy zany vato zany ka amin'ilay vidiny tena izy, fa tsy ilay vidiny ambany hifalitsika sy mahafa-po atsika eo amin'ny sehatrin'izay fividianana ny vato perila izay. Zay tompoko ny fandraisam-pitenenana fa dia mankasitraka antsika rehetra.